Actualité unie, dynamique et renversante dans le journal TV. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Uprime maman'olatra ho anao ny fampalalam-baovao. Ny filoham-pirenena komoriana Azali Assoumani no voafity ho filohan'ny vondrona afrikanina nandritra ny fivoriana ara-potoana andiany fahaenam-telopolo farany teo. Ity nosy isan'ny kely indrindra eto Afrika ity araka izany no hitarika ny kontinanta afrikanina manomboka izao reharehan'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana. Manantona tranony morontsiraka tsy nananosy amin'izao fotoana ilay rivodoza Fredy. Voasokajy ho isan'ny rivodoza mahery vaika ity rivodoza ity ka faritra miisa 3 Antsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany no efa anatin'ny filazana loza manambana amin'izao fotoana. Ampolony ihany koa ny faritra tafiditra anatin'ny filazana loza fanairana tahaka Analamanga sy Vakinankaratra. Any ivelany, faritra maro Turkia no mbola tsy misy azo idirana hatramin'ny androany no nisy sakana vokatr'ireo fahampitehana sy faharavan'ny fotodrafitrasa maro any an-toerana taoriana ilay horohorontany goavana andro maro lasa izay. 700 hatramin'ny 500 ny fahampitehana ho an'ny vakoka raha ny tatitra vonjimaika navokany UNESCO. Fahampitehana izay aharitra antaonany maro ny fanarenana azy raha ny tombana hatrany. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Alahady 7 Febroary 2024 manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga sirindra eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity. Asaina mpanajana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Faraky ny hitantsika teo amin'ny lohatenim-baovao dia ny filoham-pirenena komoriana Azali Assoumani no voafidy ho filohan'ny vondrona afrikanina nandritra ny fivoriana ara-potoana andiany faha-telopolo farany teo. Ity no sisany kely indrindra aty Afrika ity araka izany no hitantana indray ny kontinanta aty Afrika. Isan'ny reharehan'ny kontinanta aty amin'ny ranomasimbe indiana. Fanadidina mikasika izay amin'ny sariny Onasaina. Azali Assoumani, filoham-pirenen'ny Union des Comores no andimbin'ny filoha Sénégalais Macky Sall eo amin'ny fitantanana ny vondrona afrikanina na ny UA manomboka izao ary haritra 12 volana araka ny nampahafantarina omaly tany Addis Abeba nandritra ny fivoriana ara-potoana faha-telopolo n'ity vondrona ity. Maro ny fandraisan-dahatra nataon'ity filoha ity nazahoana izao toerana izao. Isan'ny natao nandritra izany ny fanehoana ny fitaratra teo amin'ny fahaiza-mitantana tao amin'ny fireneny sy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo tompon'andraikitra izay tariny. Endrika tsara izay niezahana sy tao anatin'ny taona maro izay raha tsy ilaza afa-tsy ny tamin'ny taona lasa nanoloana ireo filoham-pirenena afrikanina maro. 570 sy 220 kilometatra monja no velarany tany Union des Comores. Araka izany, nanosy isan'ny madinika indrindra azy izy lasa lohany ato amin'ny kontinanta afrikanina rehefa nampiseho finiavana na rahanasa. Tokony atao fitaratra amin'ireo firenena rehetra raha tsy ilaza afa-tsy Madagasikara izay nosy fahadimy lehibe indrindra maneran-tany. Aiza ho aiza no misy antsika izao eo amin'ny fandrosoana sy ny fahaiza-mitantana. Hatramin'izao tsy voafeny sisy tany ka harem-pirenena maro no tafavoaka antsokosoko. Voatsela kory izay ny volamena milanja 770 kilao tratra tao amin'ny nosy Comores tsy tafaverina mandraka androany na teo aza ny fifampirarahana nataon'ny fanjakana malagasy ka ny afara tamin'ny fanankatonana ny sidiny Madagasikara Comores. Voninahitra ho an'ny vahoaka komoriana izao fitarian'ny filoha Azali Assoumani ny vondrona afrikanina izao fa ihany koa reharehan'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana. Vava mikasika ny toetrandro indray manantona trany morontsiraka antsinanan'ny nosy amin'izao fotoana ilay rivodoza Fredy. Voasokajy ho isan'ny rivodoza mahery vaika ity rivodoza ity ka faritra miisa 3 Antsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany no efa anatin'ny filazana loza manambana. Amin'izao fotoana ampolony ihany koa ny faritra tafiditra anatin'ny filazana loza fanairana tahaka ny Analamanga sy Vakinankaratra. Fanampanazavana mikasika izay entiny Ilarina Solena. Miamanatona trany any amin'ny 730 kilometatra antsinanan'ny Tomasina no misy ny foibeny ilay rivodoza Fredy ny ariva teo. Ny tombery izy ka lasa rivodoza mahery vaika. 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiditra 13 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Ny aliny talata zao no tomboanana hiditra antanety eo anelanela ny vatomandry sy manakara ity rivodoza ity. Ny talata izao kosa vao hisy ako ny eto afovoantany izany raha ny vina ny meteo hatrany. Toetrandro aloha izany zao saika ty andrefana fotra andrefana ny misy orana anatin'ny
ho an'ny androany sy ny rapisy de ohatran'ny mivadika aty andrefana ny orana aty andrefana ny nosy fa ho an'ny androany sy rapisy zay ihany somary maimaina amin'ny akapobeany mety amin'ny ampovoantany de morotsiraka atsinanana iny misy orana tsikelikely manomboka ny talata zany vao mitatra tsikelikely aty ampovoantany ny orana miatoato talata sy ny talata de mitohy makany amin'ny larobiny arakaraky ny idiran'le rivodoza. Miantso ny mponina any amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany anamafy ny fiomanana amin'ny fidiran'ny rivodoza noho izany ireo tompon'andraikitra noho izy ireo izay efa tafiditra ao anatin'ny filazana loza manambana na ny miloko mavo. Raha toka mampiatra ny filazana loko maitso na filazana loza fanairana ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Amoromani, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana, Aloatra Mangoro, Matsiatra Ambony, Yorombe, Menabe, Ankazoabo, Sakara, distrika Amberoro, Toliara voalohany ary Toliara faharoa. Manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny BNGRC ny tale général ny BNGRC général Elaka Andriakaja no anome antsika indray fanampanazavana bebe kokoa mikasika ny fiatraian'ny rivodoza ao amin'ity alina ity. Miarabanao tale général ny BNGRC tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Miarabanao fitia ary manararaotra miaraba koa ny vahoaka malagasy manaraka an'izao fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV izao. Fantaniko voalohany avy hatrany ho an'ny DG ao ny BNGRC telo andro tsy idirana ny rivodoza Fredy isika amin'izao fotoana izao. Rivodoza izay isan'ny lazainy teo an'ivo meteo fa mahery vaika dia mahery vaika mety manao ahoana zany amin'izao fotoana ny fiomanana eo anivon'ny BNGRC ahafana miatrika an'izay rivodoza izay efa misy ve izay fiomanana izay mety ahoana fiomanana sa hoe tafiditra tanety vao hiditra amin'izay fiomanana izay. Mamela ianao fitira ohatra ka ho tsy diako kely alony amaliko ny fanontaniana izay napetraka ao ny mikasika n'ilay rivodoza aloha. Amin'izao fotoana zao dia any amin'ny araky ny voalazana zareo tao amin'ny mpamantatra ny toetrandro any amin'ny 730 kilometatra miala ny morotsiraka Atsinanana Madagasikara ny foibeny amin'izao fotoana zao. Io dia atsika teo amin'ny 4 ora teo izay filazam-baovao zay. Raha ohatra ka raha raisiko tamin'ny androany zao fa 7 volana febroary tamin'ny 17 volana febroary izy mbola tany amin'ny 9,720 kilometatra. Ny omaly izy tany amin'ny 9,920 kilometatra. Androany izy 7,920 kilometatra. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia hita zany fa aingakaingana ihany ny fandeha an'ilay rivodoza raha tao anatin'ny 3 andro efa nahavita anarivon'ny kilometatra izy. Ovaliko amin'izay le fanontaniana aiza ho aiza ny fiomanan'ny Bureau national misanaloza sy tandindindoza. Mamaly ny fanontaniana ho avy hatrany. Itsika koa moa efa manana ny centre opérationnel Vaovao zay any BNGRC amin'izao fotoana zao. Efa 3 andro misesy tsy nisatra ny fivoriana tao aminay. Mety ametraka fanontaniana ny olona hoe inona zany le dikan'le fivoriana. Ny asa andraikitry ny BNGRC aloha dia averiko foana ty ombieny dia ny manao ny fandrindrana ny zavatra toitony ho an'ireo olona rehetra zay mpiantsehatra sady anaovana tatitra. Fanapa-kevitra ao anatin'le hoe centre opérationnel zay vao isan'ny azo lazaina hoe voantokanana voaingana mety na mahasamihafa zany amin'le fiomanana n'izao fotoana sy ny teo aloha satria raha ny hita teo aloha tamin'treny izao hita ihany ny takaitra maro samihafa. Inona mety hoe tena vokatra azo avy amin'io centre io le fiomanana tena izay indrindra isaorana moa ny fitondram-panjakana sy mpiara-nombolantoka navitantsika an'izy io fa raha hovaliko izay fantiny zao dia zao ny valiny hoe manamora ny asa zay atao ary mampahaingana ny asa zay atao. Raha ny teny ianao teo hoe raha jerena ny tsena izao dia nisy takaitra maro be ihany. Ny fisiny centre opérationnel akory tsy midika hoe tsisy ny takaitra. Fa kosa ny asa atao dia mahaingakaingana kokoa ny zavatra rehetra atao. Raha tsy teny fotsiny amin'izao fotoana zao tsika dia araky ny voalazako teo toromarika zay nomena sy ny lesona zay ny raisy ny Bureau national misanaloza sy ny tandindindoza dia nanapa-kevitra fa nandefa olona satria tsy voalazako teo le izy fa raha ohatra ka ny vinavinan'ny meteo dia hitra eo anelanelan'ny Vatomandry sy aty Atsimo Atsinanana
sy mananjary. Efa misy zany ve amin'izao fotoana izao mety manentana any amin'ireo toerana idiran'ireo efa hita sa? Ny bergerce dia miara-miasa amin'ny ataontsika hoe ratsamangaikany. Raha itena ratsamangaikany efa manana membre ny GRC daholo ireo faritra rehetrarehetra na ny district rehetrarehetra na ny commune rehetrarehetra. Dia tsina zany fa raha ny amin'ny faritra lazaintsika dia ao ny préfecture, ny préfet sy ny gouverneur. Ireo zany tsy hoe izy ireo ny mpitarika fa misy membre ny ao anatin'io. Izany hoe zany mbola tsy voavaly le fanontaniana tao voalohany fa vovaliko satria amin'izao fotoana zao tsika ny zavatra natao dia efa ny andefa mialoha ny zavatra tokony ilaina rehetrarehetra any amin'ilay hoe toerana mety vinavinaina. Efa nametrahana zao ny any Kongo, nametrahana any Fianarantsoa, nametrahana any Mananjary, Nosy-Varika, Manakara, Manoro, Tomasina, Vatomandry. Ireo rehetrarehetra reo efa nitondrantsika zavatra mialoha mba sao de sanatria satria ahina zay raha ny kajikajy sy ny atao hoe fanadiadiana zay nataon'ny bergerce dia mety ho betsaka ny lalana tapaka noho ny fahasombany lalana, tapaka noho ny fisiany éboulement sy ny sisa sy ny sisa. Kan'izay le hoe tahiry zay omena ny any amin'ny toerana mety ahina, mety misy tarehimarika avy amin'izao fotoana izao mikasika an'ireo tahiry aparitaka ao any amin'ny faritra ahina amin'izay trabona sy lalana tapaka izay, mety manaona mikasika izay? Zao aloha ny zavatra tiako amarinina rehefa misy zavatra alefa tsy hoe atao opi fotsiny le izy hoe andao ranga andefasantsika zao taona ny aria andao fa efa misy karazana zavatra atao, misy karazana logiciel ao amin'ny bergerce zay ao anatin'le hoe classe risque amin'ny faritra ohatra hoe Atsinanana, ohatra hoe ny faritra Vatovavy, Vitovinany sy ny sisa efa fatapatatra mialoha hatrany amin'le lieu de ina moa zany hoe any amin'ny ohatra hoe ao Mananjary ohatra hoe nahatrany amin'ny district ary efa fatapatatra hoe mety ohatran'izao nisy traboinao. Valiko am'izay le fanontaniana hoe azo lazaina tsy misy afenina zany, azotsika lazaina soamantsara mihitsy ny efa nalefa akoatra ny efa any Tomasina zay efa misy fitoerana sakafo zay nataony fitondram-panjakana fatalofa manana borao any zay araky ny volazako teo ohatra fotsiny zao ny any Manakara dia nandefasany tao amin'ny zay manampy ny bergerce ny ao amin'ny fiadian'ny republika nisy vary nalefa any amin'ny 2.3 tonne. Ny any Manoro mitovy amin'izay ihany koa ary nisy akoatran'izay nalefa ny fiadian'ny republika zay nalefana ihany koa nalefa ny bergerce manodidina any amin'ny 4 tonne zany raha vary fotsiny tenenitsika. Ny any Nosy-Varika 2.3 tonne, ny Mananjary manodidina any Mananjary koa efa akoatra nalefa ny bergerce dia nandefa ny fiadian'ny republika any ho any amin'ny 4 tonne ihany koa. Ny any Fianarantsoa 10 tonne dia zay le lazaiko anareo efa manina ny 10 tonne anao Fianarantsoa satria zay ny vokatra ilay fanadiadiana na ilay calcul ilay kajy natao hoe kely ny mety fiantraikany ao Fianarantsoa nefa ho voy ihany Fianarantsoa. Raha iresaka ihany koa tsika ny eto Antananarivo manokana, raha ny fanadihadiana nataonay dia eny ambanina mpamarinana eny izay isan'ny voalaza foana isan'ny taona isan-taona hoe faritra mena mety manahoana fepetra ho an'ireo olona izay milaza fa tsy mety mialeny na dia efa maro ary ireo loko mena apetaka isan-taona eny amin'ny nivony eny amin'ireo faritra ambony ireo, mety manahoana mahakasika izay? Zay le lazaiko foana hoe safidy an'ilay olona zay efa nandray ny anjara andraiky ny fanjakana nampahafantatra hoe enao dia tokony miala amin'ity toerana ity satria zao ny zavatra miandry anao dia manana safidy izy efa ny teny izahay hoe ianareo dia manana safidy tsara hoe na ianareo ifindra any amin'ny fianakaviana aloha atao hoe tsy hoe mandrakizay akory fa mandra-pialany zao zavatra misafotofoto vokatry natiora zao na koa nareo raha tsy manana fianakaviana mandehana makany amin'ny chef fokotany miaraka amin'ny taratasy fanamarinana. Rehefa zareo zany ve rehefa hoe ijanona eny misafidy ny tsy hialeny dia mety manahoana fepetra, mety misy fepetra entitra kokoa hoe manoloan'izay satria azo lazaina hoe tadin-doza ihany reo olo reo. Ny tanjona antsika dia ny fiarovana ny fananan'ny olona sy ny olona tsy anjarany bergerce fa mety azadiny fa ny bergerce tsy miasa rery araky ny volazako tany amboalohany ao anatin'ny fanjakana
atao hoe brao anankiray ao anatin'ny fanjakana ny BNGC samy manana ny ndraikiny efa nampilaza zahay fa zao ny antony efa maheno ny tompona ndraiky raha tsirairay avy anjarany fanjakana zay manana zay andraikitra zay no hoe ilaina tokoa ve ny hoe tsy maintsy osoroana reo olona reo vao hiala fa ny BNGC dia manao fanentanana foana zay ny anjara asanay fananantsika ihany koa ny fanampanazavana avy aminao tale général ny BNGC mety afaka apatsahivina ihany ve ireo karazana loko satria efa nitenenao ihany reto aby reo faritra tena hoe efa vinavina hoe tena ho isan'ireo maritra ibona mety afaka apatsahivina ihany ve ireo karazana loko rehetra ho an'ireo vahoaka maro any amin'ny faritra mety inona ihany koa fanentanana ho an'ireo mponin'ireo na any amin'ny faritra iva na any amin'ny toerana ambony any amin'ny toerana avo mety afaka menao fanentanana farany ve ireo marina dia marina ny fanontanianao satria betsaka tokoa ny tsy mahafantatra hoe rehefa miteny meteo hoe miloko maitso miloko an'izao dia tsy fantatry ny olona inona dikan'le izy amin'ny ankapobeny dia androany zao raha nahitinareo ny faritra anankitelo dia efa lasa nivadika loko mavo ny sasany mbola maitso amin'le maitso maly fa ny anankitelo dia efa loko mavo atsinanana vatovavy fitovonany dikan'izay dia ao anatin'ny roa andro farafahabetsany dia ipaka eo amin'le toerana ilay rivodoza rehefa miteny ndray izy lokomena dia dikan'izay dia tena hoe efa tonga amin'le toerana izy raha miteny ndray izy hoe lokomanga efa lasa nandeha zay ilay rivodoza miafatra zany ho atsika vahoaka malagasy dia tokana ihany ny aina dia aoka isika anaraka ny fandaminana rehetra sy ny toromarika omen'ireo manam-pahefana any fotony zay miara-miasa amin'ny BNGC sy ireo membre ny GRC ao anatin'ny ny komity ny GRC rehetrarehetra rehefa miteny izy hoe tokony miala eto anao dia miala ianao zay ny farany ho anareo zay nahazo ny loko maitso manomboka rapitso dia tokony hiala ny toerana misy anareo zay manaraka ny ranomasina sy manaraka ny renirano averiko indray ioatra ny 10 metatra ny ahavo ny onjan-dranomasina ka izay ny mahatonga an'izay fepetra tsy maintsy niraisitsika zay eny ary mazava dia mazava zay dia saona ianao tale général ny BNGC tondra ny fanampanazavana ho amin'ny mpijery rehetra any atokantrano mankasitraka fity fa fiaraha-miasa matotra zao ataonareo zao mba ho fambonjena ny vahoaka malagasy dia mahereza isika menakavy hiatrika an'izao rivodoza zao nivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany iray ny tranga misy fahasarotana na forme grave mbola neto ananamanga ihany no nahitana ireo tranga ireo raha nitatitra hatrany dia izay ihany koa no mamarina ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity alina ity manome fotoananao aoriana ireo doka varitra foy Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Reko fa afaka baky ianao rasefy ianatra izy mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana any Chine tsy mena mitaha am'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora faraky zay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 defa nisy donko azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management isa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za te hanao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa zany olona amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera
professeur magistrat sekoly manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolamboto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa jusketaka lasa radoko eno sisan'indrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafahoatra anay zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Tavaverina indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy. Anokafantsika izany tandro ny filaminana maro no hita teny amin'ny manodidina ny talata maty tamin'ity androany ity. Toerana izay nanaova ny antoko tiako Madagasikara etsika fifampiarabanana hatratra ny taona. Nilamina ny tena toerana tamin'ny akabeny ary nanararotra ihany koa ny filoha nasionaly n'ity antoko ity nanentana ireo mpanarady azy anaraka ny zotra-pifidianana amin'ity taona ity. Fanampanazavana mikasika izay. Andana soatana anatin'ny fifidianana ny anaranareo anjana selinina ny hoazy avy hatramin'ny faraika amin'ny telopolo volana janvier teo dia reveo nakato misy agosto zao ianareo ndray volona nanareo miaraka isaka fototany dia manetana dia soaty any anatin'ny listy ny fifidy ny anaranao diato misoka hoe reo tsy maromaro samihafa samy bokoka fotsiny ny député sy ny mpambaboaka sasany dia izy mampisika sasana dia miovana isaka fototany izy baiko iroso amin'ny fifidianana tsy teoka sampanala-dalàna mba tsy isian'ny korotana mba andeha milamina tsara mitory tsara ny olona fa tsy afaka ikeodreo reo rany vasefa fotany sefa fotany fa mafantatra mponina tanàna isory dia solona lafy dia tena fotsiny aza manaiky andrazana. Fa lafim-baovao hafa kosa indray nitony disadisa eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy ankehitriny amin'ireo faritra samihafa toy ny etsy Anosy androany maraina nizara roa ireo mpino tonga teny toerana fanadidiny. Tsy mivahatra eto ny olana eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy miverina ny fizarazarana eo amin'ireo sampino toy ny etsy amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Anosy be tsy fifankazahoana izay miafara amin'ny fifandonana sy ny fanimbanana ireo fotodrafitrasa anatin'ny fiangonana nanomboka omaly no nisy ny savorivory teny an-toerana izay nitoy androany maraina manoloana ny fametrahan'ny foiben'ny fiangonana Jesosy mamonjy pastera vaovao eo anivon'ity fiangonana ity. Zavatra izay mitsy afenina fa mibaribary izay fanakorontanana ataon'ireo mpino vitsivitsy tsy makasitraka ny affectation izay misy atao amin'ny fiangonana dia mitondra fanakorontanana feno amin'ny fiangonana. Hitanareo ny zavatra mitranga fampitehana varavarana fanimbana zavatra rehetra izay fotodrafitrasa eto amin'ny fiangonana sady ireo olona izay tonga eto manakorotanareo dia mariana tsara hoeninareo fa tsy mpino eto avy eto Anosy be fa tena mpino avy any ivelan'ireo ary olona tsotra ny tena ankamaroan'izy ireo. Zay koa tompoko dia manana ny disiplinay manana statut fa ny pastera rehetra ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy manerana Madagasikara dia 5 taona ny fepotona hitondrana ny fiangonana. Ankoatran'izay dia tsy maintsy manaiky ny affectation ataony foibe akoron-drano. Io pastera io anefany le midongo toerana manao fivoriana tsara mpitaona ery amin'ny terasy ambony ery vao be voka le zanako kely izay no tao izy zao zanako hanala baka mbola ao izy ataony affectation tsy mety miala fa midongo toerana. Izay ankilany tsy mifanaraka amin'ny lalàna hatreto ny fametrahana ny pastera vaovao na ny affectation ataony foibe ny fiangonana Jesosy mamonjy raha nambaran'ireo mpino sasany. Ny affectation zany raha ny tena marina tsy tokony hisy ary tsy tokony andeha mihitsy satria mbola araka ny lazaina hoe ny raha Jesosy mamonjy zao mbola any amin'ny conseil d'état zao mahakasika ny fifidianana CA iny zany hoe tsy tokony mbola hisy mihitsy zany tsy mbola misy zany hatreto aloha mandra-pivoaka ny didim-pitsarana zany CA zany tsy misy zany PCA zany zany BCP zany koa tsy misy ihany koa manarak'izay satria any amin'ny PV any UIC any mazava be fa foana fifidianana BCP tamin'ilay fifidianana BCP teo iny. Tsy tokony misy activité mandeha mihitsy zany hoe resaka décision d'affectation zany sinka fa raha mitantana dia maromaro tsy iraisana zany zavatra tokony hisy zao fa tsy hoe tsy maintsy zay tsy maintsy zay tianay atao zay mety aminay tsy maintsy ataonay zay mantsy ny zavatra misy amin'izao. Ho an'ny androany nizara roa ny fitaom-pivavahana no tanterahin'ireo mpino toetsy amin'ny fiangonana Anosy be teo ireo nanao ny fitaom-bavaka tanatin'ny fiangonana niaraka tamin'ny pastera vaovao raha toka teo an-davarangana kosa no niangona ireo mpino niaraka tamin'ny pastera teo aloha.
fa iray amin'ireo vakoka eto Madagasikara ny fiangonana Rahasalama Martura eo Ambohipotsy manana ny tantara manokana sy ny antom-pisiny. Ny tantaran'ny toerana Ambohipotsy sy ny fiangonana nihoana teo amin'ny indray no entina aminao ato amin'ny fampalalam-baovao amin'ny androany. Ambohipotsy toerana famonoana ireo meloka tamin'ny andro ny fahampanjaka. Ireo tolambalin'ireo razana maro izay tsy nalevy ny fianakaviany no tazana fotsy avy lavitra ka nahatonga ny anarana hoe Ambohipotsy. Ny natonga ny anarana hoe Ambohipotsy dia ity toerana ity zany teo aloha dia toerana namonoana ireo izay meloka teo amin'ny fanjakana. Ary matetika dia fahafatesana avokoa izany sazy izay natao tamin'ireo olomeloka ireo izany. Rehefa maty ireo olona ireo izany dia tsy nalain'ny havany ny taolambalo fa nijanona tetỳ ambony tetỳ satria natahotra ny havana hoe ireny ny fianakavian'ireo izay meloka dia navela tetỳ izy ireny. Rehefa navela tetỳ izy ireny dia nisy ny fotoana nisy bibidia, teo koa ny masoandro, ny ranorana ohatr'izany nandalo teto dia ny taolana fotsifotsy sisa no tazana tetỳ. Dia ny olona teny amin'ny faritra teny Anosy ohatra na teny Mahamasina izay natazana tetỳ dia nanao hoe fotsifotsy ny ery ambony ery izany dia izay natonga ny anarana hoe Ambohipotsy. Manamarika ny eny an-toerana ny fijoroan'ny fiangonana FJKM Rahasalama Martura Ambohipotsy. Naorina tamin'ny taona 2017 ny fiangonana ho fahatsiarovana ireo martiora nijoro tamin'ny finoana hatramin'ny farany. Ara-tantara tamin'ny andro ny ranavalona voalohany, mpanjakan'i Madagasikara tamin'ny taona 2017 no nanenjika ireo mpino kristiana nampianarin'ireo misionera anglisy. Meloka ary nenjehana vonoana ho faty ireo mpino nanaiky ny finoana kristianina. Isan'ireo martiora nijoro tamin'ny finoany hatramin'ny farany Rahasalama hatramin'ny taona 1770 izay namonoana azy ho faty. Avy any Ambatondrakanga Rahasalama no nandeha tongotra ho vonoana teto Ambohipotsy. Nampitondra ny anaran'i Rahasalama taoriana io ny fiangonana izay isan'ireo fiangonana kristianina miisa 4 najoro teto Madagasikara. Dia ho fahatsiarovana azy, ho fahatsiarovana an'izany faharetany tamin'ny finoana hatramin'ny fahafatesana izany no antony nananganana ny ity fiangonana ity. Raha ny marina dia tsy hoe ity fiangonana ity irery ny fahatsiarovana amin'ny martiora fa misy fiangonana 4 zany no natsangan'ny misionera avy amin'ny LMS ho fahatsiarovana an'ireo martiora kristianina tratry ny fanenjehana teo anelalelan'ny taona 530 sy 790 hatrany amin'ny 290 sy 790. Dia efa nisy fiangonana teo talohan'ity. Ny fiangonana moa zany nisy nanomboka tany Trano, dia nisy fiangonana efa natsangana teo velany teo zao nisy fiangonana Trano tany zay. Fa rehefa tonga zany misionera hoe tapitra ny fanenjehana dia mba tsara ny misy fiangonana ho fahatsiarovana an'ireo martiora dia nisy trano vato 4 natsangana dia anisan'izany Rahasalama Martiora Ambohipotsy, Ambonina Pahamarinana, Faravohitra ary Ambatonakanga. Amin'izao fotoana voasokajy ho isan'ireo vakoka eto Madagasikara ny fiangonana Rahasalama Martiora eo Ambohipotsy. Mpizahatany maro no tonga mitsidika ny fiangonana eny an-toerana isan'andro. Tazana ary ampiasain'ny fiangonana amin'izao fotoana ny seza nipetrahan'ny ranavalona faharoa izay nanaiky ary nitokana ny fiangonana tamin'ny fotoam-pitondrany ny taona 20 sy 790. Ao Antoliara indray isika eo amin'ity fanadihadiana manaraka ity nosakana ny mpitondra any amin'ny faritra Antsimo andrefana androany ny etsika notariny Maharanty Jean de Dieu tsy fantatra ny antony raha ny fanazavana no ity etsika ity efa nazahoana fahazahondalana. Kultive Toliara. Voasakana tamin'ny ora farany ny fihaonana Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu tamin'ireo vahoaka mpanarady azy androany izay efa nazahoan'izy ireo fankatoavana tamin'ny ambaratongam-pahefana rehetra eto Toliara. Midika ho fandikan-dalàna io fanapa-kevitra io raha ny nambarany. Tamin'ny minuit zany no antsoina hoe tsy nekena ndray ny andabisy. Ina ny antony? Lazaiko melatsina ho tena an'izay fa azadinareo fa zaho zay resahanareo dia juriste international ka mahagaga ny mbola zany restriction de liberté ataonareo zany fa tsy ara-dalàna intsony satria propriété privé io fananako manokana no hikabariko amin'ny vahoaka tsy azonareo angarana dia gaga moa ny tena fa maraina be dia feno hipoka maramila eny an-dabizy.
manao didiko fe lehibe ny mpitondra eto an-toerana manoloana izao trangan-javatra izao hoy ireo komity mpanohana azy nasehonain'ireo mpitandro filaminanareo ny autorisation zay vita soniany be ny tanàna hitandreo tsara nanontanianay koa reo hoe nareo manakana anay aia autorisation nareo ahafahanareo manakana anay tsy misy dikan'izay lalàna boribory ny lalàna eto amitsika lalàna fahatany lalàna goragora andrasana araka izany ny hotohiny ity raharaha ity fa mampametra-panontaniana ny maro amin'ity raharaha mikasika ny maharantro Jean de Dieu ity dia ny hoe aiza ho aiza ny toy ny fanenjehan'ny fitsarana azy tamin'ny fanodikodinam-bolam-panjakana tamin'izy ny andraikitra ny toerana maministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra tsy aivona nitsoaka tany ivelany maharantro Jean de Dieu na teo aza ny famohana IST ary avy eo navela niditra malalaka teto Madagasikara indray ary izao ny karakara etsika kalamanjana izao vola 10 miliara ariary tao amin'ny Artec moa no voalaza fa navoasaringitra azy ankoatra ny fanaovana osoka teo amin'ny fanomeza tsenam-barim-panjakana andrasana ny toy ny raharaha sy ny fandraisana andraikitry ny fitsarana amin'ny mahatany tandalana amin'ny Madagasikara fa lafim-baovao hafa dray nenatra amin'ny 50 isanjato ny ena lafo amin'izao raha ampitaina tamin'ny 5 taona lasa hoy ireo mpivarokena samy manana ny paikady isarihana ny mpanjifa sy ampahafantarana ny tsena izy ireo manoloana izay fanadidina mikasika izay entiny ona saina 700 hatramin'ny 800 isanandro io no hena kisoa sy enomby alain'ity mpivarotra ity isanandro tamin'ny taona 1972 amin'izao zara raha mahalany 80 kilao isanandro izy na efa nitarina hatramin'ny 7 aza ny fotoana ivarotana rano fanazavana fienan'ny fahefa-mividy izay hita taratra amin'ireo sokajin'olona maro hoy ity mpivarokena ity tsy naikenomby 1 kilao mety mavita sosisy eo amin'ny 5 kilao eo na 9 kilao dia ny olana indrindrany ny fidipiana misondrotra tsy haiko hatrany 4% nefa ny fidiram-bola le olona tsisy fisondrotana 4% fa amin'izao tena hoe raha misy eny fangarona legioma io dia ho an'ny olona 2 ariary misy mividy fa manome zay satria tsy maintsy mifampijery arak'izany zavatra nefa ny olona mitaraina vidina legioma ary tsy zakan'ny olona fomba hitan'ity mpivarokena isarihana ny mpanjifa ny fampitomboana ny karazana entana amidy efa voatetika sy voatsinjary ireo ena ka izay lanjany no vidiana fa tsy voatery ho toy ny fividianana ena mahazatra raha olona tsy mihina kisoa dia mahazo miasire mihitsy izy raha tsy mihina kisoa zany satria tsy naikena ampiasaina amin'ny sosisy dia tsy naikena omby dia ny olona tsy mihina kisoa zany dia mety tsara mihitsy ilay izy ary tena tonga dia enomby tena pura mihitsy ny ampiasaina anaovana an'ilay sosisy raha resaka mpivarokena dia betsaka foana betsaka mpivarokena ianao zany tsy maintsy mijery inona ny fomba tsy mankanahirana indrindra nefa mba présentable afaka jeren'ny olona isafidianan'ny olona amin'ny zavatra ilainy kokoa dia niezaka foana izahay raha mivarotra zao dia efa zavatra efa présentable efa tena hoe efa voatranché efa dia ny olona mijery mety aminay dia napety zavatra petabe zay zavatra izay niakatra ho 4 sira ialina hatramin'ny 5 sira ialina ariary amin'izao ny hena alaina eny amin'ny abattoir raha ny fanazavahana ka tsy azo hidivirana ny fiakaram-bidiny hena eny amin'ireo mpanjara fa ho amin'ny maresaka anivelan'ny fatra maro ao Turquie no mbola tsy misy azo hidirana hatramin'ny androany no nisakana vokatry ny fampitehana sy fahavoazan'ny foto-drafitrasa maro any an-toerana taoriny orohorontany goavana andro maro lasa izay fanadihadiana mikasika izay eo amin'ny sariny France 24 manodidina ny 700 hatramin'ny 500 isanjato ny vakokarak'olotsaina ny Turquie no potika tanteraka nandritra ny orohorontany goavana nitranga tany an-toerana andro maro lasa izay araka ny taritra vonjimaika navoaka ny UNESCO vinavina fotsiny ihany io tarremarque raha nitatitra manoloana ny fahavoazana mafy nahazo ity firenena ity raha tsy ilaza fa tsy ny renivohitry Antakya izay isan'ny potika tanteraka ary tsy mbola misy azo hidirana hatramin'ny androany noho ny hamaroan'ny vato vokatry ny faharavan'ny foto-drafitrasa maro ka tsy ahafahan'ireo tompon'andraikitra manao ny tombana na izany aza ho sarotra ny fanarenana ireo vakoka rehetra ho ireo tompon'andraikitra ary mety haharitra taonany maro mihitsy izany ankilany raha nitatitra farany manodidina ny 4,000 sy 4,000 ireo olona namony ainy hatramin'ny androany vokatry ity orohorotany ity
dia izay ihany koa mamarina ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity. Isaona isika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Narainao Tony fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Uprime. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.